ankizy aza daholo nefa ankizy maro izy mitazana ireto inona ataony hafa amin'izao fotoana Miataka amin'izao fotoan'izao dia milalao satria manana zo lalao ny ankizy manana zo ivelany ny ankizy fa ny amin'ny andavanandro ankoatra ny androany dia ny ankizy rehetra miaraka aminay dia manerana ny Madagasikara any amin'ny toerana rehetra azo akana azy azo taizana azy azo ampifony azy mandritra ny fery andro le ity antsika ity dia androany any ny zao marainy izao ka hatrany amin'ny roa sasany any festival izay ilalaovana fotsiny fa ny amin'ny efatra hatramin'ny enina dia misy concert karakarainay fiderana fialamboly fiarahana sitraka ny amin'ny fahatsarana inona ny tanjona tendrenareo ny tanjona dia ny mba hikasihana ny olona na ny ankizy na ny tanora ny ray aman-dreny mba hiverina hifaly hiverina tena hiainy fa tsy hifantoka amin'ilay fotsiny amin'ny fiainana andavanandro amin'ny fasahirana tsy maintsy miaina tsy maintsy mivelona fa ny ambony izany rehetra izany dia tsy maintsy mifaly satria izay no